Jesosy a mamy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria ianao mihaona amin'ny Jesosy ianao eto sady izany ve ndaontsika hideran'ny tompo amin'ny alalan'ira dia mialohany hanimboantsika nira dia ndao hoe raha tsika mamaky ny ao amin'ny tantara voalohany 29:11 ndao hoe raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy anao Jehova ho ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany anao ny fanjakana Jehova ho ary anao ny fisandratana ho lohany ambony izy rehetra vakitsika amin'ny teny frantsay a À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, soit le règne et l'autorité suprême. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. Dia anao tompo izany mahatonga anay androany maraina miondrika eto amin'ny fanatrehanao manaja anao mamehy voninahitra anao satria tompo ianao mpanjaka ianao manjaka amin'ny voarehetra ianao ianao no iankofanay tompo ndaontsika no famantanantsika any amin'ny lanitra dia manomboka saino Andriamanitra ilay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka Vai
qui règne de siècle en siècle. Mendrika ho anao ny voninahitra, mendrika ho anao ny fiderana. Izay voarehetra no harinao ka hiondrika hitsaokanao, hanatsanao, hitsihanao amin'ny fonay manontolo izay tompoko. Éternel, ô toi le Dieu, qui règne en siècle, siècle. Tompo atsainay ianao, atsainay ianao ny fonay rehetra. Androany ambaranay fa ianao no Andriamanitra, fa ianao no tompo ary manao izay tianao ianao. Ianao ilay milaza hoe izao no izy ilay tsy miova. Nous voulons t'exalter avec nos faibles mots, Seigneur. Nous allons chanter Tu es Dieu, Tu es Dieu. Exalter le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'unique Dieu, c'est toi Yahweh.
ondrika eo anatrehany fahalebiazanao drany zay te ahitanao te atsapany présence anao mba ho palpable tompo. Nous voulons voir une représentation tangible de ta puissance. Satria ianao no Yahweh, ianao no Yahweh. Andriamanitra ianao zany. Lazao hoe Andriamanitra. Andriamanitra ianao, Andriamanitra ianao, Andriamanitra ianao, Andriamanitra ianao, Andriamanitra ianao, viens-toi, fiafara. Andriamanitra ianao, viens-toi, fiafara. Andriamanitra
Mitondra ny satrobonainy, manipy ny satrobonainy ao an-tongotra fa mendrika loatra ianao. Seigneur, tu es digne de louange. Tu mérites de recevoir toute la gloire. Je masina Seigneur. Je m'assina, Miondrika eo alohana. miudicam lona. Je lulunare, manumeni sajubulinan, wanzanaku. Je masina Seigneur rehetra miondrika. Damasina snianzele, Miondrika eo anatrehana. miudicam lona. Je lulunare, manumeni sajubulinan, wanzanaku. Natao mendrika indrindra ianao. Avviaminao l'udiavi, nisavacciare, Ruinai Jawana. Mendrika indrindra. Medicai Dijana. Medicai Dijana. Avviaminao l'uniavi, nisavacciare, Udinai Jawana. Medicai Dijana. Medicai Dijana. Avviaminao l'uniavi, nisavacciare, Udinai Jawana. Elana ianao ampoina rehetra. Seigneur, tu es honoré en ce lieu. Tu es adoré. Tu es glorifié. Toi, l'unique Dieu, Yahweh. Amin'ny fotoana rehetra dia hanaja anao, hanandratra anao, hanome voninahitra anao, tokana noterainay. Namaraina nariva. Namaran,
Tsika hitehaka mafy mbola hanome voninahitra an'Andriamanitra. Masina indrindra Andriamanitra, te afo mafy izy. Mendrika indrindra, masina indrindra, mahery indrindra. Mbola miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tonga amin'izao fotoana izao raha isika tena hoe fahasoavana be mbola ahafahantsika tafavory miara-miangona satria eto akaikitsika eto Andriamanitra. Amen. Eto amintsika eto Jesosy, eto amintsika eto ny fanahy masina. Dia arabakoa ny olo akaikinao atao fandroana rehefa vitanao zany teo fiadanana miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amintsika eto Andriamanitra, eto amintsika eto Jesosy. Tena mendrika tokoa io Andriamanitsika io ary tena masina tokoa izy io. Tamin'ny Andriamanitra nanomboka ny antso, tamin'ny Andriamanitra nanomboka ny seho, tamin'ny Andriamanitra nanomboka naniraka amin'ny Mosesy teo tendrombohitra Horeba. Dia ny zavatra anseho dia ohatr'izao. Voalohany aloha io Mosesy nanomboka natsoan'Andriamanitra io efa nandany fotoana hely izy tany an'hevitra. Dia efa fantatsika tsara ny tantara hoe izy io dia printsy, izy io dia nanam-pahefana, izy io dia ohatrany hoe efa raha nijanona tany amin'ny Egyptiana izy dia efa voasoratra ny noaviny, zanak'andriana izy tany, manam-pahefana izy tany, lehibe ny mpanolontsaina izy tany. Dia rehefa niantso azy nefa Andriamanitra, izy io efa elabe tany an'hevitra, efa tsy tany amintsony zany hoe marikana manam-pahefana, zanaky ny mpanjaka, printsy, fa tsy nisy an'izany tsony teny amin'ny teny. Efa tsy nisy an'izany hoe firavaka, akanjo tena ahitana hoe tena zanaky ny mpanjaka te. Fefa mpiandrondra izy tany. Dia rehefa niseho tamin'ny Andriamanitra dia nanantona tokoa izy satria gaga izy tamin'le firehatan'le hazo. Dia rehefa hitan'Andriamanitra izy hoe nanantona dia hoy Andriamanitra taminy hoe esory ny kapanao fa toerana masina eto. Toerana masina eto. Esory ny kapanao fa toerana masina eto. Dia nanomboka teo nefa ampilan'Andriamanitra hiresaka amin'ny Mosesy, hanazava zavatra amin'ny Mosesy, hanokatra ny fony Mosesy, dia haniraka ny Mosesy rehefa avy. Dia io Mosesy io zany nandalo tamin'ny fotoana hoe printsy, zanaky ny mpanjaka. Dia rehefa avy izy nefa tany an'hevitra, olona nkarohina, olona nitsoka. Nefa rehefa teo Andriamanitra, niantso azy Andriamanitra, dia lasa mpanafaka ny zanak'Israely izy. Fa tamin'ny Andriamanitra niantso azy, esory aloha ny kapanao. Ho anao ihany koa, efa eto Andriamanitra, fa mamirapiratra aminao izy eto. Raha misy zavatra hitanao hoe anasaraka anao aminy, zavatra hitanao hoe tsy mendrika azy, esory ny kapanao. Raha nisy zavatra hoe mbola hitanao namatotra anao tamin'iny herinandro iny, raha nisy fahotana hitanao hoe mbola nangeja ny fiainanao, esory ny kapanao. Fa masiny Andriamanitra ary mendrika tokoa izy. Andaontsika hanokana fotoana hivavaka hoe angataka an'izany famindrapo zany, fa mangetaheta tokoa tsika eo amin'Andriamanitra, mangetaheta tokoa tsika hoe hien'ny feoany, mangetaheta tsika hoe aniraka tsika izy androany, izy zavatra iseho androany tsy toy ny taloha, esory ny kapanao. Andaontsika angataka fifonana, raha nisy hoe fahotana mbola nataonao, mbola nisy zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra mbola nalehanao, andaontsika angataka famindrapo, famelan-keloka amin'izany. Chers frères et sœurs, c'est encore un plaisir de vous recevoir ici, au ministère de l'apôtre Adolphe et de pasteur Daniel.
ici à Réfi, en Djoudjakel, Madagascar. Nous avons commencé tout à l'heure par une louange et une adoration qui nous ont emmenés dans la présence de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu a quelque chose à vous dire. Dieu a quelque chose à vous montrer. Et lorsque nous parcourons la Bible nous dit, lorsque Dieu commençait à appeler Moïse au mont Horeb, il a d'abord fait brûler un feu pour attirer l'attention. Et lorsque Moïse a commencé à se détourner, a commencé à s'approcher, Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Car Dieu est saint, Dieu est souverain, et cet endroit où tu es, c'est une terre sainte. Et nous avons soif maintenant, aujourd'hui, d'écouter Dieu qui va nous parler personnellement. Et nous avons soif encore aujourd'hui, comme Dieu a fait du temps de Moïse, que Dieu a un plan, a une destinée pour chacun de nous. Et si Moïse était venu à la rencontre de Dieu en tant que fugitif, en tant que recherché, en tant qu'une personne qui était déchue de son statut de prince, mais Dieu l'a élevé en tant que libérateur de son peuple. Et Dieu a un plan pour toi aujourd'hui. Dieu va te parler, Dieu va te montrer sa face, mais encore une fois, ôte tes sandales, enlève tes sandales, car ce lieu où tu te trouves est un endroit saint, car ton Dieu est saint. Chers frères et sœurs, nous vous invitons encore aujourd'hui à demander la miséricorde de Dieu, à demander le pardon de Dieu, car tout ce qui peut être une séparation entre nous et Dieu peut interférer dans sa parole et dans l'accomplissement de ses promesses pour nous. Je vous invite donc à vous joindre à cette assemblée, à accorder un moment de prière où nous allons demander la miséricorde et le pardon de Dieu, tous ensemble. Dosi qui va avec un gataka femme japu, gataka famille laquelle que tambre zavatra, qui t'a dit que la manasarak, efcha manasarak am tsike, amna demande. Bien louanzan, d'autres aussi qui m'arrêtent quand il y a des nouveaux louanges, ni rawe mamni fukri, c'est ça. Commence à prier maintenant. Commence à implorer ton Dieu, car ton Dieu est miséricordieux. Commence à prier maintenant. Exprime-toi. Fais sortir ce qui est au fond de toi. Fais sortir ce qui est au fond de ton cœur. Fais sortir ce qui était dans tes pensées, car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle envers toi. Parle. Ne lui cache rien. Exprime-toi en toute sincérité. Parle en toute liberté, car ton Dieu te connaît. Depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Dieu connaît le nombre exact de cheveux que tu as sur ta tête. Dieu connaît ce que tu as fait avant. Et Dieu sait où il va t'emmener. Implore sa miséricorde. Enlève tes sandales. Ôte tes sandales,
car ce lieu est saint. Ton Dieu est saint. Ton Dieu est saint. Ton Dieu est digne de louange. Ton Dieu est souverain. Ton Dieu est puissant. Ôte tes sandales maintenant. Ôte tes sandales. Enlève tout ce qui est une séparation entre toi et Dieu. Enlève tout ce qui est poids, tout ce qui te retarde, tout ce qui t'attache, tout ce qui te retient sur cette terre. Car Moïse, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il l'a rencontré en ayant tout abandonné. Il a abandonné son statut. Il a abandonné sa protection en tant que prince. Il a abandonné sa culture. Il a abandonné ses habitudes. Il a abandonné son confort. Il a abandonné son palais. Et Dieu lui a dit, Moïse, ôte tes sandales, car l'endroit où tu te mets est un endroit saint. Chers frères, chères sœurs, regarde ton Dieu. Ton Dieu est saint. Ton Dieu est saint. Ton Dieu est parmi nous. Enlève tes sandales. Demande la miséricorde. Implore son pardon. Car ton Dieu est bienveillant. Ton Dieu est compatissant. Ton Dieu a donné son Fils unique pour toi. Pour te sauver de tes péchés. Pour te laver de tes iniquités. Implore son pardon. Ôte tes sandales. Ôte encore tes sandales aujourd'hui. N'aie pas peur. N'aie pas peur car ton Dieu est ton Père. Ton Dieu est ton Père. Ôte tes sandales. Tout ce qui n'est pas de la main de Dieu dans ta vie, enlève. Car Dieu t'a donné une autorité. Dieu t'a donné l'autorité de chasser les démons. Dieu t'a donné l'autorité de briser les chaînes de ta vie. Si tu crois encore qu'il y a des choses qui t'enchaînent, qui ne te font pas marcher dans cette sainteté, brise-les au nom de Jésus. Utilise ton autorité. Chasse-les. Résiste au diable. Au nom de Jésus, nous brisons nos chaînes. Tout ce qui nous empêche de voir ta face. Tout ce qui nous empêche d'entrer dans son chemin. Seigneur Jésus, nous prenons autorité. Nous les brisons au nom de Jésus. Que tous ces liens soient brisés. Que tout ce qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Que toutes les choses qui empêchent que la parole de Dieu s'enracine dans ton cœur. Que ce soit le travail, les occupations, les relations, les amitiés, les loisirs, les passions de ce monde. Ôte tes sandales. Brise-les. Prends autorité au nom de Jésus. Brise-les au nom de Jésus. Chasse-les. Car tu as cette autorité. Tu es un enfant de Dieu maintenant. Prends autorité. Parle. Parle avec autorité. Au nom de Jésus, tout ce qui nous empêche d'être dans ta sainteté, nous les écrasons. Au nom de Jésus. Père Céleste, tu es vraiment un Père pour nous. Et tel que tu as appelé Moïse sur le mont Horeb, tu nous appelles encore aujourd'hui dans cette assemblée, ici, dans cette église. Notre Père Céleste, tu es au milieu de nous. Et il y a un feu ardent que tu allumes maintenant. Il y a un feu ardent que tu allumes dans nos cœurs maintenant. Et tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu saint, tu es un Dieu tout-puissant. Et nous te sommes reconnaissants. Père, nous te demandons pardon pour toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Toutes les mauvaises paroles que nous avons prononcées contre nos frères. Nous te demandons pardon pour notre manque de foi. Lorsque nous avons hésité. Lorsque nous n'avons pas eu l'audace de la foi. Lorsque nous avons été une pierre d'achoppement pour toi, nous te demandons pardon. Père, tu es un Père aimant, tu es un Père bienveillant. Nous te demandons pardon. Au nom de Jésus, nous te demandons pardon. Et nous proclamons ici pour ce jour, dans ta présence, que nous allons vraiment t'écouter. Nous avons enlevé nos sandales devant toi. Nous allons apprécier ta chaleur. Nous allons apprécier ton feu.
le feu que tu fais brûler entre nous maintenant. Merci Père Céleste, car tu es un Père pour nous. Tu es un Père compatissant. Tu es un Père bienveillant. Tu es un Dieu fidèle. Alléluia. À toi seul le règne, la gloire pour les siècles des siècles. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. Amen. Dans ce qui est péché. Makeratsika tokoa ny ten'Andriamanitra dia marina be izy ny teniny hoe aza mafoiny fiaratsimika miangona. Fa rehefa miaraka ohatr'izao tsika tena misy zava-mahagaga ataon'Andriamanitra atsika. Chers frères et sœurs, nous vous encourageons encore et toujours à être fidèles dans le culte. Car Dieu a dit que dans l'assemblée, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Dieu est parmi nous. Et Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Nous allons passer maintenant au moment où nous allons soutenir ce ministère. Lorsque nous soutenons ce ministère, c'est la parole de Dieu qui est proclamée. C'est la parole de Dieu qui est diffusée dans les radios. C'est la parole de Dieu qui est partagée dans les réseaux sociaux. C'est la parole de Dieu qui va semer dans le cœur des autres personnes. Et lorsque nous soutenons ce ministère, c'est l'œuvre de Dieu et c'est le destin que Dieu a écrit pour ce ministère qui s'accomplit. Et si toi et moi, nous avons à cœur de participer à ce ministère, nous vous invitons encore à être fidèles dans les offrandes, à être fidèles dans les dons, à être fidèles aussi pour apporter le repas dans la maison du Seigneur. Car la Bible dit, lorsque nous apportons le repas dans la maison du Seigneur, Dieu se mettra à l'épreuve. Dieu se mettra à l'épreuve pour ouvrir les écluses des cieux pour vous. Dia zao tsika dia tonga amin'ny fotoana hoe anatanteraka amin'ny programan'Andriamanitra indray amin'ny anaran'ny rakitra, ny fanomezana sy ny ampahafolon-karena. Ohatritsika hoe tsy hanao an'izany amin'ny fombafomba, satria rehefa misy tenin'Andriamanitra toriana any amin'ny olona any, rehefa misy olona miova fo vokatr'izany, dia tsy resaka fombafomba ilay izy, fa tena misy zavatra goavana amin'izao. Misy fety lehibe, firavoravoana lehibe any an-danitra, isaky ny misy olona anankiray voavonjy. Ary rehefa fantatsika hoe tamin'ny Andriamanitra nanamboatra ny planana famonjena io, tena zavatra sarobidy sy lafo be ny nampiasan'Andriamanitra, ka ny zanany lahatokana mihitsy no nomeno antsika. Nomeny antsika hovonoina, atao fanatitra, hanavotana antsika. Dia itsika zany ankehitriny hoe te hanohana an'izany ministera zany, te hanohana mafy an'izany asan'Andriamanitra zany, dia izao ny fotoana hanaovantsika an'izany. Ny fanaterana ny ampahafolon-karena dia ny amin'ny ankavanana sy ny ankavia, ireo ny ataontsika voalohany, dia ny fanomezana ny amin'ny fampielezana ny ten'Andriamanitra dia afaka ataontsika eto ampovoany. Ny rakitra kosa rehefa avy eo dia tatazana eny amin'ny toerana misy atsika. Andao raiso izay zavatra efa nomaninao, hoy Andriamanitra hoe ai ny volamena, fa efa programan'Andriamanitra izay nomaninao io dia fantsona afahan'Andriamanitra mitahy anao. Raiso izay efa nomaninao ataovy eo tananao mihitsy, dia okenao mihitsy ny ampiasa finoana. Andao tsika hivavaka hisaotra amin'ny fanomezana efa nomaninao io, dia andao tsika mihitsy nitsodrano an'io hoe tena amobe, amozatoeny amin'ny asan'Andriamanitra, ary tena hisy olona voavonjy amin'ny alalan'ity fanomezana ho ataonao ity. Ary io rakitra ho ataonao io, io rakitra soa ataonao io, io sakafo aterinao io, io ampahafolon-karena ataonao io, dia hiverina aminao izany, hisokatra aminao ny varavaran'ny lanitra. Ndao tsika raiso nandao tsika rehetra hivavaka dia hitsodrano an'io fanatitra efa nomantsika. Père Céleste, nous revenons vers toi maintenant. Nous voulons te remercier pour l'or et l'argent que tu as mis à notre disposition. Père Céleste, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bienveillant, tu es un Dieu qui pourvoit. Et nous te remercions encore que nous avons eu aujourd'hui, maintenant,
cette offrande, cette dîme et ce soutien que nous faisons pour ton ministère. Père Céleste, tu es un Dieu fidèle et nous savons que tout ce que nous faisons dans ton ministère sera quelque chose qui t'est agréable. Et tout ceci, tous ces dons que nous apportons permettront encore que ta parole soit prononcée et que des cœurs soient encore gagnés et que des âmes soient sauvées et qu'il y ait une grande réjouissance dans les cieux. Père Céleste, nous bénissons ces offrandes, nous bénissons ces dons et nous bénissons ces dîmes pour qu'elles puissent accomplir ce à quoi tu as destiné ton ministère sur la terre, la maison, la nourriture dans ta maison. Et nous savons que tu es un Dieu fidèle et que tu ouvriras les écluses des cieux pour nous, tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous faisons cette prière. Amen. Daonatinira fiderana no anaterantsika an'izany amparifolon-karena sy ny rakitra izay voataontsika rehefa avy eo. Dao tsika ity an-tanana fa mpitarika fiderana no hitarika antsika ao anatin'izany. On va continuer à acclamer le Seigneur. Si tu peux encore acclamer plus fort, acclame. Nous allons encore faire un chant de louange.
Ika pifalina, Ika pifalina, el chiurecha, el chiurecha, el chiurecha, el chiurecha, Ika piudina, Ika pifalina, Ika pifalina, el chiurecha, el chiurecha, el chiurecha. Alléluia. Metsika toerana reto mpitarika fiadirany reto a. La louange peut prendre la place. Ny aletanako atsika voalohany indrindra isika toka eto isika dia izao. Premièrement, j'aimerais vous exhorter à chaque fois que vous arrivez ici, Isika toka eto anao dia manana filoana ny andray fahasoavana avy amin'Andriamanitra. à chaque fois que tu viens ici, aie la foi de recevoir de la grâce venant de Dieu. Mety misy amintsika zao marary toka eto. Peut-être qu'il y a parmi nous qui sont malades. Tsy mety raha ohatra ka vita ny fotoana dia mandeha mody marary ianao. Tu ne peux pas rentrer à la maison en étant toujours malade. Fa raha miandrandra fanasitranana avy amin'Andriamanitra ianao dia hositraniny amin'ity androandroany ity. Mais si tu espères la guérison venant de Dieu, tu vas être guéri aujourd'hui. Mitovy amin'izany akeo a ianareo toka eto ka hoe manana olana. C'est aussi pareil pour vous qui ont des problèmes, des difficultés. Ok iandrandra famonjena magaga avy amin'Andriamanitra ianao toka eto. Espérez le salut qui vient du ciel aujourd'hui. Satria ny Andriamantsika arabaky teny tena mpamonjy mpamaha olana. Parce que notre Dieu est un Dieu qui sauve et qui résout les problèmes. Toka amin'ny fotoana zay anambarako ny teny azao. Et j'arrive maintenant au moment où je vais annoncer la Ka parole. ny loteny tenin'Andriamanitra hotorian'androany dia izao marina amin'ny teny nataony Andriamanitra. Et le titre du message aujourd'hui, c'est que Dieu est fidèle à ses paroles. Andovanketsika no miaritoko fatelo amby roapolo andiny fahasivy amby folo sy ny liko toko voalohany andiny fafito amby telopolo. Nous allons lire Nombre chapitre 23 verset 19 et Luc chapitre 1er verset 37. Andriamanitra tsy mba olona kandainga na zanak'olombelona kanenina moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Liko toko voalohany dia fafito amby telopolo fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Luc chapitre 1er verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Ry fiangonana rehetra toka manarika zao fotoan-dehibe izao. Chère Église qui assistez à ce grand culte, Hoy aho amintsika rehetra je vous dis à vous tous, sambatra isika. nous sommes vraiment privilégiés Sambatra isika satria lay Andriamanitra tompontsika dia lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao. Nous sommes vraiment privilégiés car le Dieu dont nous servons, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Izy no Andriamanitra magaga sady izy no Andriamanitra mpanao fahagagana. Il est le Dieu de miracles et il accomplit des miracles. No zany manentana antsika rehetra toka eto ao amin'ity androandroany ity. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui Asa matahotra mihitsy ianao manoloana ny olana sy ny ady atrehanao hatramin'izay. n'aie pas peur devant toutes les difficultés et les problèmes que tu fais face. Satria ny Andriamantsika araka voalasan'ny Baiboly tsy hamelantsika ho rery izy. Parce que selon la Bible, notre Dieu ne nous délaissera point. Ary vonona mandrakariva ny hamonjy antsika manoloana ny olana sy ny ady. Et il est toujours disposé à nous sauver devant nos difficultés et nos combats. Fa anisan'ny tena lehibe indrindra tiako ambarina aminareo dia ity. Mais j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Marina sy matoky amin'ny teny
nataony io andriamanitra zay topotsika io. Le Dieu dont nous servons est juste et fidèle à ses paroles. Zany hoe rehefa miteny io andriamanitra io dia tanterahany ny teniny. Cela veut dire que quand Dieu dit des choses, il accomplit ce qu'il a dit. Ohatra amin'izany ny teny zay nambarany ato anaty ty baiboly ity dia tanterahan'andriamanitra arabaky teny. Par exemple, toutes les paroles que Dieu a écrites dans la Bible, il va les accomplir. Ohatra ihany koa ny teny zay nampitondray ny mpaminaniny dia tanterahan'andriamanitra arabaky teny. Il va aussi accomplir toutes les paroles qu'il a dit à travers ses prophètes. Ohatra ihany koa ny teny zay nambarany mpanompon'andriamanitra tahaka anay dia tanterahan'andriamanitra arabaky teny. Et les paroles que Dieu a envoyées pour les serviteurs de Dieu comme nous, il va aussi les accomplir. Dikany dia izao hoe azontsika iakinana ny teny rehetra zay nalaoky ny vavan'andriamanitra. Tout cela veut dire que nous pouvons nous appuyer sur toutes les paroles venant de Dieu. Tena arabaky teny azontsika iakinana ny teny rehetra nalaoky ny vavan'andriamanitra. Littéralement, nous pouvons nous appuyer sur toutes les paroles venant de Dieu. Dia zao ihany koa ny zavatra anankiray tsapako. Et je ressens aussi cette chose-là. Rehefa mandika ny teny ao anaty ty baiboly ity ao, Quand je lis la parole de Dieu dans cette Bible, na mandika an'ireny teny nambaranay mpanompon'andriamanitra ireny izahay, ou quand je médite les paroles venant des serviteurs de Dieu, tsy mba tara Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny teny. Dieu n'est jamais en retard dans l'accomplissement de sa parole. Kanefa ihany koa tsy mba lasa aloha izy, Mais il n'est pas non plus en avance. satria izy Andriamanitra dia manana ny fotoanany. Parce que lui, il est Dieu et il a son temps. Noho izany manentana anareo rehetra toka eto ao, C'est pourquoi je vous invite, vous tous qui êtes ici, manana faharetana miandry ny fahatanterahany teny zay efa nambaran'Andriamanitra. persévère dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Manana ihany koa faharetana miandry ny fahatanterahany ireny teny nambaranay mpanompon'Andriamanitra ireny. Sois aussi persévérant en attendant l'accomplissement de toutes les paroles venant des serviteurs de Dieu. Tena manana faharetana ianao ry havana Sois malala. vraiment persévérant, bien-aimé. Misy teny toy zao matsy ao anatin'ity baiboly ity Abakoka toko faharoa andininy faharoa. Dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 2, il est écrit, Arao tsara kely voasoratra e. suivez bien ce qui est écrit. Dia namaly ahy Jehovah ka nanao hoe soraty ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azy ny mihazakazaka ho vakiana. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ny dikan'io teny io dia izao. Cette parole veut dire, Hoy ny tompon'Andriamanitra tamin'ny Abakoka, Dieu a dit à Habakkuk, atao soratra lehibe eo amin'ny fafana na eo amin'ny rindrina ny teny izay lazaiko aminao ry Abakoka. la parole que je vais dire, tu vas le graver très grand sur un tableau sur le mur, Habakkuk. Ka na dia ny olona miazakazaka aza dia mahita afaka mamaky mazava tsara an'ilay teny. Et même quand les gens ils vont courir, ils peuvent lire ce qui est écrit sur le tableau. Ny tanjoko i Andriamanitra dia izao, Mon objectif, a dit Dieu, mba tsy ho afaka eo ambany mason'ny olona ny teniko, c'est que pour que ma parole ne quitte pas les yeux des hommes, mba tsy ho afaka ao an-tsain'ny olona ihany koa ny teny izay efa nambarako, pour que la parole que j'ai déjà déclarée ne quitte pas les pensées des hommes. satria ny teny izay nolazaiko dia tsy maintsy tanterahako, Parce que je dois accomplir toutes les paroles que j'ai déjà dites. fa saingy miandry ny fotoanany ilay teny. Mais la parole attend juste son temps. Dia zao ihany koa ny tohin'ilay teny Abakoka toko faharoa andininy fahatelo. Et voici la suite de la parole, Habakkuk chapitre 2, verset 3. Fa ny fahitana na ny teny dia mbola ho amin'ny fotoan'andro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny na dia mitaredratra izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde,
Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Manana fotoana aho anatantarako ny teniko hoy ny tompandriamanitra. Dieu a dit, j'ai mon temps pour accomplir ma parole. No zany ianareo izay nahita an'le teniko. Alors vous tous qui avez vu ma parole, Ho anareo izay namaky an'le teniko. vous tous qui avez lu ma parole, Na dia mitaretrehitra ary ny fahatantaran'le teny andraso foana hoy Andriamanitra. même si ma parole tarde à s'accomplir, il faut que vous attendiez son Zay tikan'io accomplissement. Abakoka toko faharoa andiny fahatelo io. C'est ce que veut dire Habakkuk chapitre Fa 2 ny verset 3. fahitana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro ary mikendry ny farana izy ka tsy ho diso. Ena dia mitaretrehitra izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy. Ho avy tokoa ilay fahatantaran'le teny ka tsy hijanona. C'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ry fiangonana toka manarika ty fotoana ity. Chère Église qui assistez à ce culte, Mbola mafisiko aminareo rehetrarehetra ihany. je vous redis encore et encore, Marina sy matoky amin'ny teny naloky ny vavany io Andriamanitra topotsika io. le Dieu dont nous servons, il est juste et fidèle à ses paroles. Ary tsy misy masakana an'izany teny zany tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainatsika. Et rien ne pourra empêcher l'accomplissement de sa parole dans nos vies. Raiso ilay nomeri toko telo amby roapolo andimy faha sivy ambin'ny folo. Reçois ce qui est écrit dans Nombre chapitre 23 verset Hoy ny 19. voasoratra hoe tsy olombelona ka ndanga na zanak'olombelona ka nenina moa efa nilaza vao ka tsy afaiko na efa niteny vao ka tsy ho toviko. Il est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour revenir à sa décision. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir certainement. Resy takizany akoa le teny nambarany antsely milaza hoe lioko toko voalohany dia efa vita amin'ny telopolo hoe fa tsisy tsy ho tanteraka izany ny teny naloky ny vavan'Andriamanitra. Reçois également ce qui est écrit dans Luc chapitre 1 verset 37 qui dit que toutes les paroles de Dieu s'accompliront. No zany manentana antsika rehetrarehetra toka eto ao. Alors je vous invite, vous tous qui êtes ici, Manentana anareo ao mba hanao vavaka be mihitsy. je vous invite à vraiment avoir une vie de prière. Ary mankataka amin'ny fanahy masina ihany koa mba metraka finoana ato anatsika finoana milaza fa misy Andriamanitra. Et prier pour demander au Saint-Esprit de déposer la foi en nous, la foi qui dit que Dieu existe. Ary finoana ihany koa mino fa marina sy matoky amin'ny teny nataony Andriamanitra. Et la foi qui croit que Dieu est vraiment juste et fidèle à toutes ses paroles. Amafisiko atsany an-trano ihany tompoko. Je le redis encore et encore, bien-aimé, Fa tsy maintsy tantaran'Andriamanitra ny teniny. que Dieu va sûrement accomplir sa parole. Tsy maintsy efan'Andriamanitra ny teniny. Dieu va accomplir sa parole. Ary raha nampitondra teniny mpaminany izy tsy maintsy tanterany sy efainy ihany koa izany. Et s'il envoie un message au prophète, il va aussi l'accomplir. Ary raha nampitondra teniny mpanompo tahaka anay izy dia mitovy ihany koa hoe tsy maintsy tanterany sy efainy zany teny zany. Et s'il envoie des paroles à travers les serviteurs de Dieu, il va sûrement aussi l'accomplir. Koa raha manana faharetana ianao miandry fahatantarany teny Donc si tu persévères en attendant l'accomplissement de la parole, ary miandry amin'ny finoana et tu attends dans la foi, dia hita ny fiasan'Andriamanitra magaga ianao. et tu vas voir Dieu agir d'une Ahita façon ny miraculeuse. fiasan'Andriamanitra magaga Tu ianao. vas voir Dieu agir dans ta vie. Ahita ny fahatantarany teny ianao. Et tu vas voir les paroles s'accomplir. Ame ohatra anankiray aminareo ao. Je vais vous donner un exemple. Ny tantaran'i Zakaria sy Elisabeta no entiko aminareo. Je vais vous raconter l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Andoavankitsika ny Luka toko voalohany andininy fadimy ka hatramin'ny andininy fafito. L'histoire se trouve dans Luc chapitre 1, versets 5 à 7. Tamin'ny andron'ny Hérode mpanjakany Jodia, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, izy ilay tokony abia ary ny vadiny dia avy tamin'ny taranaka Arona Elisabeta no anarany. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy mitsipika rehetra nomeny tompo. Ary tsy nananjanaka izy fa momba Elisabeta ary samy efa antitra izy mivady. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth.
Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Araky io teny novakina io ry havana malala. Selon cette parole qu'on a lue, Olona marina teo anatren'Andriamanitra Zacharie sy Elisabeth. Zacharie et Élisabeth étaient justes devant Dieu. Sady nitondra tena tsy nisiny teo anatren'Andriamanitra. Et ils avaient un comportement irréprochable devant Dieu. Rehefa koa natoka eto. Alors, chère Église qui assistait à ce Mila culte, manana fiainana tahaka ny fiainan'ny Zacharie sy Elisabeth ihany koa isika. nous devons aussi avoir une vie comme la vie de Zacharie et Élisabeth. Ama olon'Andriamanitra antsika rehetra En tant que peuple de Dieu, dia hoy aho aminareo je vous dis, tehirizo marina eo anatren'Andriamanitra ny fiainantsika. gardez votre vie juste devant Dieu. Tehirizo mahitsy. Gardez votre vie sans reproche. Tehirizo ho tsy manatsiny eo anatren'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra. Restez irréprochable devant Dieu. Zao matsy ny zava-marina. Parce que la vérité, c'est ceci. Nanomboka tamin'ny fotoana navoavojan'ny fanahintsika À partir du moment où notre âme est sauvée, dia nomen'Andriamanitra fiainana vaovao isika. Dieu nous a donné une nouvelle vie. Le fiainana jetrisa niainantsika fahiny Notre vie, ancienne vie, dia tsy niainantsika intsony fa fiainana vaovao ny fiainantsika. nous ne la vivons plus parce que nous vivons une nouvelle vie. Zany no ato matokany Baiboly miteny ao amin'ny Korintiana faharoa toko 10:7. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset Hoy 17, voasoratra hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha, indreo efa tonga vaovao ireo. il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aveliko indray zany fa rehefa voavoatra fanahintsika dia teny eo ihany dia nomen'Andriamanitra fiainana vaovao isika. Je répète encore qu'une fois notre âme sauvée, Dieu nous a donné une nouvelle vie à l'instant même. Dia iny fiainana vaovao iny mila miaina araka iny mihitsy isika mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Et nous devons vivre dans cette nouvelle vie jusqu'à la venue de Jésus. Zay zany ny fiainana tian'Andriamanitra hiainantsika. Dieu veut que nous vivions dans cette nouvelle vie. Zacharie sy Elisabeth dia voasoratra hoe marina sy mahitsy ary nandeha tsy nisy tsiny teo anatren'Andriamanitra. Il est écrit que Zacharie et Élisabeth ont été justes et ils étaient irréprochables devant Dieu. Noho izany averiko indray hoe tehirizo ho tahak'izany ny fiainantsika rehetra tonga manarika ty fotoana ity. Donc je répète encore, gardez votre vie dans cette vie nouvelle. Mba tonga ny elanielana tsy misy eo amintsika sy ilay Andriamanitra zeti-potsika. Pour qu'il n'y ait plus aucune séparation entre nous et le Dieu dont nous servons. Toy izy indray ny famakina ny teny liko toko voalohany 9 ka hatramin'ny 10:12. On va continuer notre lecture dans Luc chapitre 1 verset 8. Mbola makasika tantaran'i Zacharie sy Elisabeth ihany ity teny ity. Ça concerne encore l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Ary noho nanao raharaha-pisoronana teo anatren'Andriamanitra Zacharie araka ny fifady-mbasany atokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana dia anjarany araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolin'ny Tompo ka ndory didikazo manitra. Ary ny vahoaka rehetra ny toetra teo ivelany ny vavaka tamin'ny ora fandoronana didikazo manitra. Ary nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy teo ankavanan'ny altara fandoronana ny didikazo manitra. Ary no nahita azy Zacharie dia tatra loatra izy ka raiky tahotra. Ary ola enjely taminy, aza matahotra ary Zacharie fa efa nohenona fangatanao ka Elisabeth avatinao dia teraka zazalaminao ary Jaona no ataonao anarana. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao ary maro no hifaly amin'ny haterahany. Fa ho lehibe eo retren'ny Tompo izy ary tsy sotro divay natoaka sady ho fenona ny fanahy masina hatrany kibondreniny azy. Ary maro amin'izany Israely no ampidiny amin'ny Jehovah Andriamaniny. Ary izy andeha eo anoloany amin'ny fanahy sy ny Erinely
mba hampodiny fon'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy maloha ho amin'ny faindren'ny marina amboatra firenena vohomana ho an'ny tompo. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Raha mbola nanao asa fampona tao amin'ny tempolo Zakaria dia nahazo vaovao mafaly avy any an-danitra dia avy amin'ny Andriamanitra ilay nitopony. Alors que Zacharie était en train de servir dans le temple, il a reçu une bonne nouvelle venant du ciel, venant de Dieu. Ny vaovao mafaly nomena azy dia ilay voalaza amin'ny 10:12. La bonne nouvelle qu'il a reçue est écrite dans verset 13. Voalaza Baiboly fa raha mbola tao anaty fampona Zakaria dia nisehony ny anjely izy. Il est écrit qu'un ange lui est apparu alors qu'il servait. Olay anjely tamin'ny Zakaria, asa matahotra Zakaria fa efa noenona ny vavakao. L'ange a dit à Zacharie, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été exaucée. Enganeka isika rehetra toka eto ao anatin'izao fampona izao azo vaovao mafaly avy amin'Andriamanitra. Que les bonnes nouvelles aussi arrivent pendant que nous servons le Seigneur. Raiso vaovao mafaly ho anao, lay vaovao mafaly nambaran'ny anjely tamin'ny Zakaria. Prends aussi cette bonne nouvelle annoncée à Zacharie comme une bonne nouvelle qu'on t'annonce. Chère Église qui assistait ici, Efa noenon'Andriamanitra ny vavakao. Dieu a déjà écouté ta prière. Ny vavaka nataonao tamin'ity taona ity efa noenon'Andriamanitra. Toutes les prières que tu as faites cette année, Dieu les a déjà écoutées. Ny vavaka nataonao tamin'ny taona lasa efa noenon'Andriamanitra. Dieu a déjà écouté toutes tes prières de l'année Ary tonga dernière. ankehitriny ny fotoana zay anatanteran'Andriamanitra azy. Et c'est maintenant le moment de l'exaucement à tes prières. Ola ianjely tamin'ny Zakaria, asa matahotra fa efa noenona ny fangatanao ka Elisabeta vadinao dia teraka zazalahy aminao ary Jauna no ataonao anarana. L'ange a dit à Zacharie, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Zany hoe Zakaria sy Elisabeta zany tamin'izany fotoana zany dia niny fa Andriamanitra dia mihaino vavaka, Andriamanitra dia mamaly vavaka. Cela veut dire qu'à l'époque, Zacharie et Élisabeth, ils ont cru et ils ont eu la foi que Dieu écoute les prières et que Dieu exauce les prières. Nino an'ilay voalaza mpaminany Jérémie toko 7:7 izy mivady. Ils ont cru à la parole qui est écrite dans Jérémie chapitre 33 verset 3. Androany akoa dia manentana anareo mba ino fa ny Andriamantsika dia mihaino vavaka sy mamaly vavaka. Aujourd'hui aussi, je vous invite à croire que Dieu écoute nos prières et qu'il exauce vraiment nos prières. Satria teny efa natao zany. Parce qu'il a déjà prononcé ces paroles. Araky ny nambarako taminareo marina sy matoky amin'ny teny nataony Andriamanitra. Et comme je vous ai déjà dit, Dieu est juste et fidèle en sa parole. Dia ny ray amin'ireo vavaka nataony Zakaria tamin'izany fotoana zany dia ny mba ahazo taranaka. Et parmi le sujet de prière de Zacharie, c'était d'avoir un enfant. Tena ny vavaka tamin'ny fony rehetra izy mivady. Le couple a vraiment prié de tout leur cœur. Hoe Andriamanitra omeo taranaka izahay satria mino ny teny voalazanao hoe antsoa iaho dia valiko ianao. Ils ont vraiment prié de tout leur cœur et ils ont dit, oh Dieu, donne-nous un enfant car nous croyons vraiment que tu écoutes à nos prières. Kanefa na dia zany ary dia tsy tanteraka tamin'izy vady ilay faniriny ny ahazo taranaka. Et même s'ils ont prié très fort, la parole ne s'est pas encore exaucée. Tsy milaza akory zany
fa tsy manatanteraka ny teniny Andriamanitra. La prière non exaucée ne veut pas dire que Dieu n'accomplit pas sa parole. Fa araka ny nambarako taminareo teo, marina sy matoky amin'ny teniny nataony Andriamanitra. Mais comme je vous le dis, Dieu est juste et fidèle en sa parole. Fa saiky manana ny fotoana anefana an'ilay teny Andriamanitra. Mais Dieu a son temps pour accomplir sa parole. Manana fotoana anefana an'ilay teny Andriamanitra. Dieu a un temps pour accomplir la parole. Fa isika kosa amin'ny maha-olombelantsika mila manana faharetana miandry ny fahatantarany teny. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons persévérer en attendant l'accomplissement de la parole. Olona iajely ry Zakaria, asa matahotra fa efa nohenona ny fangatahinao. L'ange a dit, Zacharie, n'aie pas peur car ta prière a déjà été exaucée. Dia androany ihany koa dia mbola mafisiko hoe ry fiangonana refy eto ndrodrakely asa matahotra fa efa henon'Andriamanitra ny fangatahinao. Aujourd'hui aussi, je vous dis, Église Réfi, n'aie pas peur car Dieu a déjà exaucé tes prières. Ary efa vonin'Andriamanitra anatanteraka ny fangatahinao. Et Dieu est déjà disposé à accomplir toutes tes requêtes. Ho tanteran'Andriamanitra aminareo ane zany teny zany. Que Dieu accomplisse cela dans votre vie. Dia teraina tokoa ny tompoandriamanitra. Et que Dieu soit loué, Fa mahandriamanitra an'Andriamanitra. car en tant que Dieu, Marina sy matoky amin'ny teny nataony tokoa izy. il est vraiment juste et fidèle en ses Tsy paroles. mivadika amin'izany Andriamanitra. Et il ne revient pas sur ses décisions. Ary efa voalahatra Andriamanitra ny fotoana rehetra amalina ny vavaka ny tsiraray avy. Et Dieu a déjà planifié tout le temps pour exaucer chaque prière. Satria Andriamanitra efa namea toko hoe antsoy aho dia valiko ianao. Parce que Dieu a déjà dit, invoque-moi et je te répondrai. Terena tokoa ny tompo fa tamin'ny fotoanandro anankiray ny toejaza Elisabeta vadin'i Zakaria. Et que Dieu soit loué, car à un moment donné, Élisabeth, la femme de Zacharie, était enceinte. Ny toejaza araka tenin'ny anjely izy. Elle était enceinte selon les paroles de l'ange. Ary tena azo taranaka izy mivady. Et puis, ils ont eu un enfant. Jauna no anaran'ilay zaza nateraka. Et ils l'ont nommé Jean. Tanteraka ilay voalazan'ny anjely liko toko voalohany andimy fafito amin'ny telopolo manao hoe fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra aloka vavan'Andriamanitra. La parole de Dieu dans Luc chapitre 1er verset 33 s'est accomplie, qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Eka reka tsy andalo fotsy ity taona diavintsika ity. Que cette année ne passe pas juste en vain, Fa amin'ity taona diavintsika ity. mais en cette année que nous traversons, Ny teny fikasana zay efa nambaran'Andriamanitra taminao. toutes les promesses que Dieu a déjà relâchées sur ta vie Ary efa nandrasanao tamin'ny elany hatramin'ny elana fahatanterahana. et que tu as déjà attendu depuis longtemps, Amin'ny anarana Jesosy ho tanteraka aminao ane zany. au nom de Jésus, que cela va s'accomplir sur ta vie. Reo teny efa navotsitra mpanompon'Andriamanitra ho tanteraka aminao amin'ity taona ity ane zany. Que toutes les paroles que nous avons relâchées dans votre vie, nous les serviteurs, que Dieu l'accomplisse dans votre vie. Ny tsodrano zay efa nambarana taminareo tamin'ny fiandohan'ny taona ho tanteraka aminareo amin'ity taona ity ane zany. Que Dieu puisse accomplir toutes les bénédictions qu'on a relâchées au début de l'année, cette année. Fa ny ankatana amintsika manana faretana. Mais ce que Dieu demande, c'est que nous ayons la persévérance. Kanefa ihany koa manana faretana sady manana finoana. Et ajoute aussi la foi à ta persévérance. Ry fiangonana manatrika an'ity fotoan-dehibe ity. Alors, chère Église qui assiste à ce grand Tsy culte, mivadika amin'ny tena loka vavany Andriamanitra. Dieu ne revient jamais sur sa Tsy mivadika décision. amin'ny tena loka vavany Andriamanitra. Dieu est toujours fidèle à ses paroles. Noho izany Alors, mitandrema ianao toga eto. fais vraiment attention, vous qui êtes ici. Mitandrema manoloana ny fisiana devoly. Fais attention devant les ruses du diable. Zareo devoly matsy no mietsaka mampirorosaina ny olon'Andriamanitra. Parce que le diable essaie toujours de troubler les pensées Fatotsy des ny enfants de devoly Dieu. tsara fa marina sy matoky amin'ny teniny io Andriamanitra io. Mais il faut que tu crois que Dieu est vraiment juste et fidèle à sa parole. Tena fatany tsara fa tsy azo sakanana ny fahatantarany teny aloka vavany io Andriamanitra io. Et le diable sait pertinemment qu'on ne peut pas empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Fatany tsara ihany koa fa tsy azo sakanana ny teny aloka vava-panompon'Andriamanitra nantsodrano ataony. Et le diable sait qu'on ne peut pas empêcher les paroles relâchées par les serviteurs de Dieu. Fa ny zavatra ataony ny devoly dia ity.
Et qu'est-ce que le diable fait? Ny mampiditra fisalasalana ao anatintsika Il commence à semer le doute en nous mba tokantsika tsy hanana finoana pour qu'on n'ait pas la foi. satria hitany devoly fa rehefa tsy manana finoana ny olona dia voasakana ny fahatantaran'ny teny. Parce que le diable a vu que si une personne n'a pas la foi, la parole ne peut pas s'accomplir sur la Zay vie. no antony matoka amin'ny teny hoe mitandrema isika rehetra toka eto. C'est pourquoi je vous dis, faites attention Ary toeriny devoly mpampirorosaina. et résiste au diable qui sème le doute. Azo omena toerana eo amin'ny fiainanao mihitsy izy. Ne donne pas la place au diable dans ta vie. Tsaronareo kapany ny tantaran'i Petera zay nandeha teny ambony rano. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Pierre qui a marché sur l'eau. Ho vakiana aminareo zay teny zay rehefa avy eo. On va lire cette parole tout à l'heure. Fa toy zao ny zava-nisy tamin'izany fotoana zany. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Nandeha lakana Petera sy ireo namany ndray alina. Un soir, Pierre et ses amis ont été sur une barque. Dia niseho teny ambony ranomasina Jesosy tamin'izay fotoana zay. Et à cette époque-là, Jésus est apparu sur la mer. Dia amaolona ny olona raiky tahotra reto apôstôly reto. Et en tant qu'être humain, les apôtres ont eu peur. Hoy izy rehetra matotoy io. Et ils ont dit, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Fa hoy Jesosy tamin'ny reto apôstôly. Mais Jésus a dit aux apôtres, Asa matahotra ianareo. n'ayez pas peur. Matoky fa zao ihany. N'ayez pas peur car c'est moi. Matoky fa zao lay mpampianatra anareo ihany ty hitanareo ity. Soyez tranquille car c'est votre maître. Dia hoy Petera tamin'i Jesosy. Et Pierre a dit à Jésus, Raha tena ianao marina aza io si c'est vraiment toi, dia asa manatona anao aho. dis-moi de m'approcher de toi. Satria Petera manokana dia ray amin'ireo lehilahy tena resy lahatra fa marina ny teny aloka vavan'i Jesosy. Parce que Pierre, personnellement, il a été convaincu que Jésus était fidèle à sa parole. Raha ianao ihany io tompo asa manatona anao aho e. Si c'est vraiment toi, Seigneur, dis-moi de m'approcher de toi. Dia namoaka teny Jesosy. Et Jésus a relâché une parole. Dia hoy Jesosy tamin'ny ireo mpianatra. Et Jésus a dit à ses disciples, Raha mino ahy ianareo Jesosy manatona azy e. si vous me croyez, viens m'approcher. Manatona ahy ianareo. Viens et approchez-vous de moi. Teny eo ihany tsy izy salasala Petera fa avy hatrany dia niala tao anaty lakana izy dia nandeha teny ambony ranomasina. Et à l'instant même, Pierre ne douta point, mais il quitta la barque et il s'approcha de Jésus. Gaga ireo mpianatra namany tamin'izany fotoana izany. Les autres disciples étaient étonnés Satria tsy misy olombelona afaka mandeha eny ambony rano zany. parce qu'aucun être humain peut marcher sur l'eau. Kanefa tamin'io andro io izy rehetra dia niara-nahita hoe iny Petera fa mandeha eny ambony rano. Mais à ce moment-là, tous ont vu que Pierre marchait sur l'eau. Rehefa koa natonga eto. Chère Église qui assistait ici, Inona ny mahatonga izany? pourquoi cela s'est accompli? Satria ny teny aloka vavan'i Jesosy dia marina sy matoky ary tsy maintsy tanteraka. Parce que la parole que Jésus relâche est juste et vraie et doit Tsy s'accomplir. maintsy tanteraka ny teny mivoaka ny vavan'i Jesosy. Toutes les paroles venant de la bouche de Jésus doivent s'accomplir. Matoa Jesosy teny hoe manatony dia possible afaka manatona eny ambony rano Petera. Et puisque Jésus a dit, approche-toi de moi, donc c'est possible de s'approcher de Jésus même s'il est sur Tena l'eau. dia tena ambony rano tokoa Petera tamin'izay fotoana izay. Et Pierre marcha vraiment sur l'eau à cette époque-là. Fa zao ny zava-nisy sady nampalahelo. Mais ce qui était triste, c'est que Tapoka tsy nampozy Petera nitsoka ny rivotra. à un moment donné, Pierre ne s'est pas attendu, il y avait un vent Nanoja ny ranomasina. et il y avait une vague. Teny eo ihany tonga dia maty ny finoana tao anatin'ny Petera. À l'instant même, la foi qui était en Pierre était morte. Hoe loza ity fa mitsoka ny rivotra sady manonja ny rano. Oh, il y a un grand vent, il y a une vague, c'est un danger. Dia rehefa maty ny finoana tao Petera dia niletika izy. Et quand la foi en Pierre était éteinte, il s'est noyé. Zany hoe nitsahatra ny fahatantaran'ilay teny nataon'i Jesosy. C'est-à-dire que l'accomplissement de la parole de Jésus aussi s'est arrêté. Ny tiako ambara zany dia zao. Raha manam-pinoana isika dia amin'ny alala finoana dia ho hamarin'Andriamanitra sy ataony tanteraka ny teny aloky ny vavana.
Cela veut dire que Dieu va accomplir ses paroles juste à travers la foi. fa rehefa tsy eo amintsika ny finoana dia mijanona ho teny fotsiny ny teny nataon'Andriamanitra. Si nous n'avons pas la foi, la parole de Dieu reste juste une parole. Fantatry ny devoly tsara zany. Et le diable sait cela pertinemment. Ary zay no antony mahatonga azy mampirorosaina ny vahoaka an'Andriamanitra. Et c'est pourquoi il essaie de troubler les pensées des enfants de Noho Dieu. izany hoy aho aminareo hoe mitandrema tsara. C'est pour cela que je vous dis, faites attention. Rehefa mampirorosaina anao devoly toero amin'ny anaran'i Jesosy izy. Quand le diable essaie de troubler tes pensées, résiste-le au nom de Jésus. Ary raha mitady fomba hafa hidiranao aminao ny devoly toero izy. Et s'il cherche des moyens pour entrer dans ta vie, résiste-lui. Asa mandeha izy. Chasse-le. Fa rehefa niditra tao amin'ny sahidena mantsy devoly ka niaino azy Eva dia lasa nirorosay. Car quand Ève a écouté le diable qui était entré dans Éden, ses pensées ont commencé à troubler. Ka ataovy lesona ho antsika ny tantaran'ny Adama sy Eva. Que l'histoire d'Adam et Ève nous serve de leçon. Ataovy lesona ho antsika ihany koa tantaran'i Petera. Que l'histoire de Pierre nous serve également de Ataovy leçon. antsika ilay tantaran'i Petera teo Matthieu 7:20 andimy fahaseho amby roapolo sy fahatelopolo. Allons lire l'histoire de Pierre dans Matthieu chapitre 14 verset 29. Ary Jesosy manatony dia nidina niala tamin'ny zambokely Petera ka nandeha tambony rano anatona Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra ary raha vao niletika izy dia niantso hoe Tompo vonjeo aho. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Amin'izao famaranana ny afatra izao azy dia andao hanao vavaka be mihitsy isika rehetra. À la fin de ce message, allons maintenant faire une prière. Andao ihany koa hanao vavaka isika mba toka farimasina ametraka finoana ato anatsika. Nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de déposer la foi en nous. Mino aho fa sitrapon'Andriamanitra ny anamarina ny teny fikasany rehetra efa voalaza ny amintsika voasoratra ato anaty Baiboly ity. Je suis convaincu que c'est la volonté de Dieu que toutes ces paroles qui sont écrites dans la Bible s'accomplissent dans notre vie. Mino tahaka izany ihany koa aho fa sitrapon'Andriamanitra ny anamarina ny tsodrano izay teny efa nambaranay taminareo. Je crois également que c'est la volonté de Dieu de justifier toutes les bénédictions qu'on a relâchées pour vous. Mino aho fa reny teny maro be efa navotsitra reny sitrapon'Andriamanitra ny anatanteraka andreny aminareo. Et je crois vraiment que c'est la volonté de Dieu d'accomplir toutes les paroles qu'on a relâchées depuis. Noho izany hoy aho andao sika no vavaka be mihitsy. C'est pourquoi je vous invite à faire une prière maintenant Arakatika fanahy masina mba ametraka finoana ato anatsika. et de demander au Saint-Esprit de déposer la foi en Dia ao nous. anatin'izay vavaka iarana manao zay dia toerintsika ny devoly mpampirorosaina. Et pendant que nous prions, nous allons aussi résister aux diables qui font troubler nos pensées. Mino aho fa tsy handalo ty herinandro diavintsika ity. Je suis convaincue que cette semaine ne va pas passer en vain. Anisan'ireo olona ndray ny fahatetarany teny ianao. Vous verrez la parole de Dieu s'accomplir. Raha mino isika dia andao hiteka mafy be ho Si an'Andriamanitra. vous croyez, acclame fort le Seigneur. Raha miandrandra an'izany ihany koa isika andao mbola hiteka sady horakoraka mafy be. Acclame le Seigneur et fais des cris de joie. Andao hitsakana tsika rehetra tompoko. Et nous allons maintenant nous tenir debout. Dia tsakany ny tananao. Et lève tes mains vers le ciel. Dia andao hivavaka amin'Andriamanitra isika. Et nous allons maintenant prier Dieu. Arak'ilay afatra teo mihitsy no tombavakatsika rehetra. Et nous allons prier selon le message qu'on a reçu tout à Ndao l'heure. azy hivavakatsika. Allons prier. Sokafa ny vavanao. Ouvre ta bouche Tena mitenena ianao. et crie à Dieu. Ho anareo zay tokantrano ihany koa dia mino fa marina sy matoky amin'ny teny nataony ny tompoandriamanitra tsy toa. Vous aussi qui êtes chez vous, croyez vraiment que Dieu est juste et fidèle à ses paroles. Noho izany andao hiaraka hivavaka aminay ianareo. Nous vous invitons à prier avec nous. Mankatà amin'ny fanahy masina mba hitoetra aminareo ny finoana. Demandez au Saint-Esprit de déposer en vous aussi la foi.
finoana fa marina amin'ny teny nataony Andriamanitra. La foi qui croit que Dieu est juste à sa parole. Finoana fa tsy mivadika amin'ny teny nataony Andriamanitra. La foi qui croit que Dieu est fidèle à ses paroles. Finoana fa nivavaka nataonao tamin'ity taona ity dia ho efain'Andriamanitra. La foi qui croit que Dieu va exaucer toutes les prières que tu as faites cette année. Samy mivavaka arak'izany tsika rehetra. Priez selon ce que j'ai dit tout à Na l'heure. isika eto an-toerana na ianareo any atokantrano. Que ce soit nous qui êtes en présentiel ou vous qui êtes en ligne. Samy mivavaka tompoko. Priez, bien-aimés. Ao anaty vavaka toeriny devoly mpampirorosaina. Résiste aussi au diable qui te sème la trouble. Ataovy lesona tsara ho antsika tantara Zacharie sy Elisabeth. Prenez une leçon de la vie de Zacharie et Élisabeth. No efain'Andriamanitra ny fankatana izy mivady. Dieu a exaucé ses prières Satria Andriamanitra manana ny fotoanany. parce que Dieu a son temps. Ataovy lesona ho antsika ihany koa ny tantara Petera. Tire des exemples et des leçons de l'histoire de Pierre. Fa raha mbola tao amin'ny finoana fa marina sy matsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia nahita fahagagana izy. Alors qu'il avait encore la foi, il a vu s'accomplir la parole de Dieu. Fa rehefa niala kosa ny finoana dia nitsahatra fahatantarany teny. Mais quand il a plus eu la foi, l'accomplissement de la parole aussi s'est arrêté. Ataovy lesona lehibe ho antsika daholo zany rehetrarehetra zany. Prenez une leçon de tous ces exemples qu'on a dit tout à Ka l'heure. dia toeriny devoly. Alors résiste au diable. Toeriny devoly. Résiste au diable. Avoa izy ala eo anoloanao. Chasse-le devant toi. Aseo mandeha amin'ny anaran'i Jesosy izy. Chasse-le au nom de Jésus. Samy mivavaka daholo tsika rehetra. Continue encore à prier. Tera laza saotra atolotroana. Alleluia. Oh, alléluia. Atsakany tanantsika rehetra. Lève tes mains vers le ciel. Oh, alléluia. Alleluia. Tera laza. Saotra atolotroana. Alleluia. Jesosy tompo. Jesosy tompo. Jesosy tompo. Jesosy tompo. Tera laza. Tera laza saotra atolotroana. Jesosy tompo. Fanahy masina. Fanahy masina. Fanahy masina. Fanahy masina.
antsika rehetra tompoko car dans le silence. apetrao ny fonao tananao Et mets ta main sur ton cœur. hivavaka ho anareo ao Je vais prier pour vous. ilay teny voalaza amin'ny boky ny Ezekela no ampiariko Je vais exaucer la parole qui est écrite dans mandroso Ézéchiel. mibanga ao Je me tiens sur la manao brèche fifona ho anareo ao et j'intercède pour vous. dia mino fa iano Andriamanitra Et je suis sûre que Dieu va écouter amaly izy et qu'il va ka exaucer mindra fo amintsika rehetra et qu'il va avoir pitié de nous. apetrao ny fonao tananao Mets ta main sur ton cœur. ry tomp'Andriamanitra ranay izay ny an-danitra Notre Père qui est aux cieux, ianao no Andriamanitra marina sy matoky amin'ny teny naloky ny vavanao tu es le Dieu juste et fidèle à ta parole. ary tsy misy tsy ho tanteraka izany ny teninao Et toutes tes paroles doivent s'accomplir. koa dia mamindra fo amin'ny olona rehetra toka eto ianao Alors aie pitié de tous les gens qui sont ici. aoka mangy anay tsiraray avy ny faninao masina Et que ton Saint-Esprit nous visite. ary ametraka finoana lehibe ao anatinay izy Et qu'il puisse déposer la foi dans notre vie. anana finoana izahay Que nous ayons la foi. fa miterinandro ity Que cette semaine, dia ho tanteraka aminay ny teny nampanentenanao que tes promesses s'accomplissent dans notre vie. efa nametoky anay mantsy ianao Parce que tu as déjà dit dans ta parole, tamin'ny alalan'i Jeremia mpaminany à travers Jérémie, fa raha miantso anao izahay dia mihaino anay ianao que si nous faisons appel à toi, tu vas nous écouter. ary amaly vavaka anay Et que tu vas exaucer à nos prières. ko amin'ny anaran'i Jesosy Alors au nom de Jésus, manao fifonanao Andriamanitra j'intercède pour l'Église. tanterao ny valina tanterao ny fankatany fiangonana S'il te plaît, exauce les prières de l'Église. omeo azy ny nangatany rehetra Réponds à toutes ces requêtes efa ho izany amin'ny ty androandroany ity et accomplis toutes ces demandes aujourd'hui. tsy ho dilatra ty herinandro ity andray daholo ny rehetra Avant la fin de cette semaine, que tout le monde puisse recevoir l'exaucement. misaotra ray malalo Merci, Père matoky éternel. anao Andriamanitra velona izahay J'ai confiance en toi, le Dieu amin'ny vivant. anaran'i Au Jesosy nom de Jésus, amen Amen. samy mankatoerantsika rehetra azy